La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Ny ampireo ireo namony ainy vokatry ny vanin'aretina coronavirus eto Madagasikara ary 7 ireo vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina araka ny tatitra izay navoaka tamin'ity androany ity. Ny ampy 3 kosa ireo sitrana soamantsara. Laha ny tenenivon'ny anteny mera-pirenena io ariva io ny volavolan-dalàna momba ny fanamboarana sy famokarana toaka gasy, ny fanandratana ny maha-malagasy, ny fampidirana ity sehatra ity ao anatin'ny ara-dalàna, izay ny antony nandaniana io lalàna io hoy ireo solombavambahoaka. Atomboka amin'ity taona ity ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy, araka ny nambara minisitra tompona andraikitra nandritra ny fidinana ifotony ny todi-tsainy tany Toliara omaly. Ankoatr'izay efa misy ihany koa ny lamina vakasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 13. Olona 7 no voasambotry ny polisy ao amin'ny komisariat boriboritany voalohany etsy Analakely noho ny resaka fanodikodinana vola izay mitetina 20 tapitrisa ariary tamina banky iray teto Andrenivohitra. Atolotra ny fampanaovana androany izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, miverina ny fifandirana misy eo amin'ny Inde sy Chine ankehitriny mahakasika ny sistany iadivan'izy ireo efa antonany maro izay. Miaramila indiana miisa 3 no fantatra fa maty vokatra izany tamin'ity androany ity. Ny antitirindreo vetra. Salantra tompoko kilasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasanaora anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao miampy-roa ireo namony ainy vokatry ny vanin'aretina coronavirus eto Madagasikara ary 7 ireo vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina tamin'ity androany ity Henri Flore. Araka ny tatitra avy eo anivon'ny CCO ivato ny tolakandro teo, ny ampy 7 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara, misy saroa ireo namony ainy. Ny ampy 13 kosa ireo sitrana soamantsara. Isan'ireo tranga vaovao tamin'ity andro anio ity dia 7 nahitana ny tsimok'aretina coronavirus. Ny sitrana kosa dia nisy 13 ary ny namony ainy moa zany dia efa io anankiroa io ny forme grave dia ny ena anaky 9 metsika rehefa avy eo ihany koa moa zany ny atsipireny amin'izany ary ny olona izay mbola ao anatin'ny fitsaboana koa dia miena 9 no isany. Izay aloha zany ny akapobean'ny taremarika ny fitambaran'ireo fitiliana izay natao hatramin'ny voalohany dia 390 sy 9,1 16,093 hatramin'ny 4,10 ny volana Jona 2022 teo. Tahaka izao ny mahakasika ny antsipiriany, ireo antotanisa ireo raha ny fanazavana. Ny amin'ireo tranga vaovao kosa misy 7 dia fitiliana nataon'ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny laboratoire Centre d'infectiologie Charles Mérieux no nahitana zany ireo tranga vaovao 7 ireo tamin'ny test misa 7,70. Toy izao ny Institut Pasteur de Madagascar dia afaka nitily olona 13 izy tamin'ireo 420 amin'ny fitiliana nataony zany ny fakana singa dia natao ny laboratoire mobile ny 70 ary ny ambony dia ny vantana tany amin'ny Institut Pasteur n'Antananarivo moa zany. Ary ny laboratoire mobile moa zany dia 3 no tranga vaovao hita tamin'ireo fitiliana 70 natao Analanjorofo roa dia tao amin'ny tanànan'ny Tomasina ny anankiray. Ny centre d'infectiologie Charles Mérieux dia 70 ny fitiliana nataony fitiliana fakana singa 70 zany dia nahazo nahita izy. Nahita tranga vaovao 4 avy any Miandrarivo, Ampefilo, Sonerana Namontana ary Manjakaray. Izay zany izy 7 ireo dia raha totaly isaky ny atao hoe faritany ngambany zany ny izy 7 dia 220 avy eto Antananarivo, 3 avy any Tomasina ary 3 avy any Mahajanga. Na efa manomboka miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro aza isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra fa ireo faritra sasany
ilaina trany ny fitandremany tsirairay indrindra fa ny fanarana ireo fepetra rehetra efa napetraka ho fisoroana ny mety ho fiparitany ity valinaretina koronavirus ity. Lany teny anivo ny anteny meram-pirenena ny ariva teo ny volavolan-dalàna momba ny fanamboarana sy ny famarotana ny toka gasy, ny fanandratana ny mahamalagasy, ny fampidirana ity sehatra ity ao anatin'ny ara-dalàna izay no antony nandaniana izany hoy ireo solombavamboaka. Io no nasaina. Jerentsika nitovana, iza no mandany izay mandany izay dia atsangano ny tanany. Ambarako ary fa lany ny famelabelarana ny antonanto. Araka izany, lany teny anivo ny anteny meram-pirenena io arivo ny volavolan-dalàna momba ny fanamboarana sy ny famarotana ny toka gasy. Efa ela no nandrasana ity volavolan-dalàna avy amin'ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena Razafy Androfa Jean Brunel ity. Isan'ny seha-piarina mampidi-bola be ny famokarana toka gasy ka hitondra voka-soa ho an'ny tokantrano maro eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay miainga amin'ireny mpamboly fary ka hatramin'ireo mpanodina izany ho lasa alikaola sy toka. Ny siny sy ny fanenjehana diso tafahoatra ny toka gasy sy ahafahan'ireo mpamokatra izany hivelatra ara-toe-karena sy mitondra fanatsarana amin'ny fomba famokarana sy ny kalitao araka ny fenitra ara-pahasalamana sy ara-barotra. Fanomezan-danja ny kolotsaina malagasy no antony nandaniana ity volavolan-dalàna ity hoy ireo solombavambahoaka. Ny fironan'ny safiditra zato isan-jato hampandany ary mandany an'ilay tolo-dalàna izay natolotry ny solombavamboaka Razafy Androfa Brunel député ny Kongo. Dia miantso ny vahoaka nambotsitra manontolo tsika rehetra eto Madagasikara tsy hoe rehefa malalaka oa dia hanao zavatra tsy ara-dalàntsika fa misy ny fepetra araka ny lalàna. Rariny sihitsiny raha manome vahana ny mahamalagasitsika ampisehoantsika fa maleo tena tsika fa tsy ny zavatra rehetra dia hiankinan-doha any ivelany misy ny vita eto an-toerana mahomby ary tsara vokarin'ny malagasy anehoantsika fa ao anatiny manana ny mahizy azy tsika eto Madagasikara amin'izao fankalazana ny faha-80 taona nazahoantsika ny fahaleovantena. Kanefa rehefa atao lalàna tahaka izao izy dia misy ny fepetra zany amin'ny famokarana anazy ary mety isy koa zany ny fepetra amin'ny fivarotana azy. Dia izay zava-dehibe izay satria ny toka gasy manana ny toerana misy azy mihitsy ao anatin'ny fiarahamonina na karatsino na kasoavana miara-manaiky tsika rehetrarehetra. Ny zavatra atao rehefa atao ara-dalàna tahaka izao dia mahasoa ny olona rehetra ary izay ny tanjon'ireo député ireo fa tsy sanatria kory hamono ny vahoaka malagasy. Fa kosa izay zany dia mampiditra asika eo amin'ny ara-dalàna. Misy ireo norma, misy ireo fepetra sy maintsy arahin'ireo mpanamboatra toka gasy rehetrarehetra ary araka ny teniko teo miditra amin'ny ara-dalàna tanteraka fa tsy ho gaboraraka ny fanamboarana toka gasy. Andrasana ny fandalovana ity volavolan-dalàna momba ny toka gasy ity eny anivo ny anteny meran-dolona. Na hempitra amin'ny fotoana manaraka ny fandaniana ny volavolan-dalàna anatsara ny fampidiran-ketra amin'ny fanjakana. Ity volavolan-dalàna ity izay avy amin'ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena eto Antananarivo. Fanampanazavana. Tsapa fa mbola misy fanamboarana amin'ny lafiny teknika tokony atao. Izany lafiny teknika izany zany dia miankina be dia be amin'ny ady hevitra izay mbola tsy maintsy handeha ao amin'ny zareo saban-drarahany etra sy izay mpandraraha. Ny zavatra iova zany rehefa miravina tsara ny ady hevitra dia ho azo lazaina hoe tsy hisy intsony ireo mpandraraha izay informel na tsy manara-dalàna. Izay satria hatramin'izao zany dia hitantsika fa mifamono ny asan'ireo mpandraraha lehibe madinika salasalana. Ny antony koa zany ny antony izay azo ambary tsorona avy hatrany fa eo amin'ny fandoavana hetra zany dia misy afaka mialangalana na tsy mandoza tena tandrify azy. Naboaka fe-kevitra naneho ny fahafampony amin'ny ezaka izay ataon'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fitrandrana harena kibon'tany ny Extractive Industrie Transparency Initiative na eo aza izany mbola maro ny ezaka tsy maintsy ho atao. Gaëtan Andriatsala. Taorina nametrahany Madagasikara ireo atota taratasy ho amin'ny fankatoavana faharoan'ny Madagasikara eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ny IITA International ny volana Desambra 2024 tonga taty an-toerana ny iraka nanamarina izany.
Araka izany, namoaka fehi-kevitra ny EITA ary nankatoa ny ezaka atao manoloana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitantanana mangarahara ny fitandrahana ireo arenan-kibon'ny tany. Nahafa-po ny ezaka nataon'i Madagasikara. Zava-dehibe zany ho an'ny firenena satria maneho ny fahavononan'ny firenena malagasy, ny fanjakana malagasy irosaon'ny mangarahara amin'ny fitantanana izany sehatra zany, ary marika ihany koa eo anivon'ny fampiasam-bola fa firenena mandala ny mangarahara sy ny tsaratantana ny firenena malagasy, ary isan'ny takian'ireo mpampiasa vola eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany moa izany dingana izany. Noho izany dia mbola zava-dehibe nazahoantsika an'izany, ary nahazo mifankasitrahana sy ny fiarabana avy amin'ny filankevim-pitantanana ny Union internationale moa isika mahakasika an'izay, na dia mbola eo ara ny dingana mbola izorana, satria ny tanjona dia hoe Madagasikara tena mampiatra tanteraka an'izany fentry ny Union internationale izany. Isan'ny nampiavaka antsika ny fampahafantarana ny vahoaka ny vola miditra sy ny vola mivoaka, ny tatitra amin'ny fitantanana ny tontolo iainana ary ny fisiany ireo vehivavy miasa eo anivon'ny sehatry ny fitrandrahana. Ny janoary 2024 nahaton'ny filankevim-pitantanan'ny EITA i Madagasikara ary noraisiny ny aprily 2024 ihany rehefa natao ny ezaka fanatsarana rehetra. Tombony lehibe ho antsika araka izany ny nahazoana izao fankatoavana ny dingana faharoa izao. Raha ohatra isika tsy niroso tamin'izao fankatoavana faharoa izao dia mety hoe sanatriany izany nanalana ny Madagasikara tso anatin'ny firenena mampiatra ny fentry ny Union internationale. Noho izany dia tena fandresena lehibe amin'ny firenena sy fampisehoana ny fahavononan'ny fanjakana ny ao anatin'ny mangarahara ny amin'ny fitantanana izao dingana sy vokatra azo izao. Faiza mitantana misokatra sy ao anaty mangarahara ireo arenan-kibon'ny tany no takian'ny EITA. Tanjona ny ananana fitantanana maharitra azon'ny mponina ao anatin'ny firenena iray ny tombony amin'izany. Firenena 20 hatreto no efa mpikambana ao anatiny ary isan'izany Madagasikara. Vokatry ny Covid-19 tratran'ny tombany amin'ny fampidiran-ketritra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ho amin'ity taona 2024 ity raha ny fanazavan'ny tale jeneraly etra tamin'ity androany ity. Michela. Amin'ny ankapobeny raha ampitahina ny fampidiran-ketra ny volana janoary hatramin'ny volana May ny taona 2024 sy ny fampidiran-ketra ny volana janoary hatramin'ny volana May teo, tsy nahitana fiovana betsaka izany raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny etra androany. Fidiran-ketra moa zany etra anatiny dia hatreto dia mananika amin'ny 720 isan-jato. 720 isan-jato eo zany amin'ny tanjona voalohany tao anatin'ny loi de finance initiale 2020 zany no rehetra nampidirina hatramin'izao na dia nisy ara ny valana retina Covid-19 iny dia tsy dia tena latsaka be zany ny resety dia tsy dia nisy fiantraikany be zany satria fantatrareo tsara fa nahemotra daholo no fandoavana hetra. Nahemotra zany ny fandoavana an'le hetra tambatra, nahemotra ihany koa nozaraina roa ny fandoavana an'le impôt sur le revenu na hetra alaina amin'ny tombom-barotra an'ireo orinasa. Raha ny antontanisy raha toka 710 miliary ariary ny fampidiran-ketra ny volana janoary hatramin'ny volana May 2024 dia 210 miliary ariary kosa izany tamin'ity taona 2024 ity. Tsy hotratra kosa nefa ny tanjona napetraka amin'ny hetra miditra amin'ny ankapobeny. Raha ny antontanisy raha toka 470 miliary ariary ny fampidiran-ketra ny taona 2024 724 miliary ariary ny tanjona ho an'ny taona 2024 izay tsy hotratra. Mitetina 727 miliary ariary kosa ny tombana farany amin'izao ho an'ny taona 2024 voarakitra ao anatin'ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana sy mpantsiana. Sehatra miisa 3 no voakasiky ny fepetra manokana vokatry ny coronavirus amin'ny fandoavan-ketra. Vokany mandina ny 570 miliary ariary ny vola tokony hiditra fa tsy niditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Mazava tsara moa zany fa dia nisy ny fepetra manokana noraisina ho an'ireo izay sehatra izay tena tratra mivantana amin'ny krizy. Nisan'izany ny voalazanao tao ny resaka fizahantany. Fizahantany
ny fitaterana anabakabaka, ny orinasa fakaba. Ireo telo ireo zany a dia anisany nakana fepetra manokana, nakana mezira manokana, anisan'izay ny tsy fandoavana an'le acompte-na iera mandritra ity taona 2024 ity. Acompte iera zany a dia karazana avance amin'ny lalàna no milaza an'izay a. Misy avance amin'ny impôt sur les revenus, acompte iera zany, acompte provisionnel iera, zay ny anarany. Io zany alaina isaka ny rotokom-bolana, na isaka ny bimestre izy mandoana io. Etsy ankilany raha pitso no fotoana voalaza fa iona ny foloan'ny Repoblika amin'ireo mpandrara tsy miankina izay isany mampiodina betsaka ny toe-karena. Taoriany tafa nataon'ny filoha tamin'ny vahoaka, teboka maromaro no andraindray ireo mpandrara hivoaka amin'izay fihaonana izay. Tahaka ny ohatran'ny hoe tao anatin'ny namaly ny etaetanay zany a ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena fa miandry kosa izay ny fanatanterahana an'izay. Izay zany zao no tena endrasanay aty amin'ny sehatra tsy miankina, satria ny sehatra tsy miankina no tena vomafy indrindra tato anatin'ity crise ara-pahasalamana izay mivadika lasa crise économique moa izy sy crise sociale amin'izao fotoana izao. Ny tena tosika endrasanay zany dia le fanalazain'ny afaka mindram-bola any amin'ny banque ny aty amin'ny sehatra tsy miankina fa amin'ny taux d'intérêt zany mba ambanimbany kokoa, mba dikan'izay hoe afaka misitraka amin'izay daholo zany ny sehatra tsy miankina, na ny orinasa efa lehibe izy, na ny orinasa salasala, na ny orinasa tena vao manomboka mihitsy, mba ahafahany zareo mirelance an'le économie any zareo amin'izao fotoana izao. Tsy eto Madagasikara irery ihany no misedra olana ara-toe-karena vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Andrasana araka izany ny akony izay fihaonan'ny mpandrara tsy miankina amin'ny filohan'ny Repoblika izay. Lafim-baovao hafa kosa indray atomboka amin'ity taona ity ny fanamboarana ny lalam-pirenena hafa sivy araka ny nambara minitra tompona andraikitra nandritra ny fidinana ifotony izay nitodinsainy tany Toliara Omaly. Ankoatr'izay efa misy ihany koa ny lamina mahakasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 13. Miantarandriana. Araky ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika Malagasy, isan'ny lahara-pahamehana ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Raha toka efa miroso araka ny tokony ho izy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420, nanambarany ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy fa atomboka amin'ity taona ity ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 5. Efa voalaza ny tao amin'ny Andriamatoa Prime Ministre moa sy ny filoham-pirenena reny raha mikasika ny lalam-pirenena fa 5 zany efa vita ny tolobidy dia efa nomboka ary amboarina miala ty atapy-tanàna manomboka eto mandra-pahatonga any amin'ny fivoakan'ny tanànany Toliara indray dia hitantsika misy tetezana any Mahazaza tsy mbola vitany koa ho fitaina tanteraka. Avy eo ho tohizana ny lalana miala eo nala misampy mandra-pahatonga any Manja. Efa vita daholo ny tolobidy amin'izy ireo fa amin'ity taona ity raha tsisy ny sakatsakana mety hataraiky ny entreprise dia efa tokony hanomboka ny asa rehetrarehetra amin'ny heritaona satria navoizina ny fanantetika asa eo amin'ny tetezan'ny Bevoay. Misy mamerika fanontaniana tamiko koa moa tamin'izay. Raha ny tokony ho izy dia tokony hanao tetezana lavabe tsika ary efa azo daholo ny famatsim-bola aminy fa nandalo tao amin'ny parlement miampita ny Bevoay fa eo anilany koa tsika tokony hanangana barrage andrahana ny Bamangoko Ray Mantolo iny. Dia nandinika izay tao amin'ny ministera hoe tsy tokony handany vola be ohatr' izany tsika fa afaka atao ambanin'ilay tetezana ao amboarina ihany ny barrage dia somary naverina ny étude dia manomboka mamerina an'ilay étude amin'izao fotoana izao dia amin'ny heritaona tokony manomboka ny asa fanamboarana ny tetezan'ny Bevoay satria vinavinaina ho vita alohan'ny farantaona ny famerenana ny étude io mba ahafahantsika manana tsy handany vola indro mifanesy afaka manao ekonomiana eo amin'ny 40 na 50 millions de dollars eo zany tsika amin'ny fampiarahana ny tetezana sy io barrage ny Bevoay io. Ankoatra izay efa mandeha ihany koa ny dingana mikasika ny lalam-pirenena fa 13. Mikasika ny lalam-pirenena fa 13
fa tsy ny varotrombonana Europeana sy ny banque Europeana vola izy io anomboka amin'ny alohan'ny farany volanty ny tolobidy ary ny tolobidy manaraka fepetra maro samihafa moa dia hitantsika hoe iza ny entreprise azo anazy fa farafatarany amin'ny voalohan'ny taona any efa manomboka ny asa amin'ny alam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Ny alam-pirenena fahafolo dia eo mpanaovana ny négociation amin'ireo mpamatsy vola zay sy afaka mamatsy vola azy fa na izany na tsy izany arany dia efa atomboky ny fanjakana ny izay azo ny atao rehetrarehetra araka ny voalaza atao anatin'ny kabariny Andriamatoa Filoha reny mba ahafahana aloha tsy ho tapaky ny lalana iny fa ny tanjona dia hananana lalana pirenena vita tara fa raha manao lalam-pirenena mbola hoe vita tara tsy zaka ny teti-bola mpanjakana hatramin'izao aloha fa tsy araka ny lazaiko reny mahatratratra any amin'ny 500 na 1 million de dollars any no kilomètre amin'ny lalana vita tara amin'izao fotoana izao dia ataontsika ny kajikajy majinika fa tsy mety hoe ny hanaovana ny lalam-pirenena fahafolo ohatra mety ny teti-bola ministera mandritra ny 5 taona na 1 taona zany aloha no tsy manao fatsiny zay vao mety ho vitantsika ilay izy dia izay no jerena mpiara-miombona antoka ao anatiny eo dia efa maraparana an'ireo négociation miaraka amin'ireo mpamatsy vola ireo tsika amin'izao fotoana izao. Tanjona raha ny fanazavana trany amitana ny fanamboarana ny lalana rehetra miala avy amin'ny lalam-pirenena faha 12 toehatra any amin'ny lalam-pirenena faha 5 ary mahazo any lalam-pirenena faha 430 mampitohy ny Morondava sy Malaimbandy. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny permis environnemental ny tetikasa fanamboarana ny tohadrano ao Saofika tohadrano izay amokatra herinaratra hatrany amin'ny 300 megawatt anampy ny famatsinana Antananarivo sy Antsirabe. Gaëtan Andriatsilavo. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny taratasy fahazondalana ara-tontolo iainana ny tetikasa fanamboarana ny tohadrano ao Saofika. Isan'ny dingana no lalovana tamin'izany taoriny ny fandraisanainy antota taratasy ny volana aogositra 2024 ny firosoana tamin'ny fanadiadiana ny fiantsoana ireo solontenan'ny fiarahamonim-pirenena ny fakana ny hevitry ny mponina tany amin'ny faritra commune sy ireo fokotany voakasiky ny tetikasa. Aoriny izao fanomezana fahazondalana izao tsy maintsy isy ny fanaraha-maso ny fanatanterahana io drafitra ara-tontolo iainana io. Ny dingana manaraka zany raha aty aminay manokana dia ny fanaraha-maso ny fanatanterahana lay drafitra ara-tontolo iainana na ny plan de gestion environnementale zay midika au cahier de charge na bokina andraikitra ihany zany ny fanaraha-maso an'io zay ny andraikitra aty amin'ny tontolo iainana. Raha ny any amin'ny zareo manokana moa dia ny fanaovana an'ilay tetikasa mba hiodina. Nandritra ity taona 2024 ity misy 7 ny fahazondalana ara-tontolo iainana navoaka ka ny 10 amin'ireo tao anatin'ny fotoany ny fiboahana. Nanamafy ny ao anivon'ny ONE fa adidin'ny tsirairay ny mampahafantatra raha misy ny tranga tsy fanarahan-dalàna sy ny tranga kolikoly momba ny fahazondalana ara-tontolo iainana. Zay eto zany dia manao fanambarana amintsika rehetrarehetra fa raha ohatra ka misy aiaina kolikoly na tena nihita fa nisy kolikoly tamin'ny famoahana ny fahazondalana ara-tontolo iainana tsy araky ny lalàna manan-kera dia adidy sy andraikitra ary zolo tsirairay ny mampiseho ny fitsin'izany ary mampiseho ny porofo milaza fa misy izany zavatra zany. Amokatra herinaratra hatrany amin'ny 310 megawatt anampy ny famatsinana Antananarivo renivohitra sy Antsirabe ny tetikasa ao Saofika izay iarahana amin'ny NEO na ny nouvelle énergie hydroélectrique de l'ONIV. Aritra 5 taona ny fametrahana ny fotodrafitrasa ary 5 taona no hitrandrahana ka ny JIRAMA no iantoka ny fitsinjarana ny herinaratra. Ho tanterahana eto andrenivohitra sy faritra maro any Atsimo Nosy any Toamasina ary Fianaratsoa ny tetikasa Kalitsinjo ho fanomezana sakafo maimaim-poana ho an'ireo sokajin'olona marefo mandritra izao amiana ara-pahasalamana izao. Tinara tsy mandresy.
Ankoatra ny vatsin-tsinjo sy ny tosika fameno, isy ny fanohanana ra-tsakafo ireo olona sokajiana ho marefo mandritra izao ame anara-pahasalamana izao. Nampitondraina ny anarana Kalitsinjo ny tetikasa ary ho tanterahany eto Antananarivo, Toamasina, Fianaratsoa, Androzy sy ny faritra Atsimo. Raha ho an'Antananarivo manokana, ivitoerana 4 no izarana sakafo maimaimpoana ho an'ireo marefo manodidina ny 4,000 isan'andro. Amin'ny alalan'ny masitsivana manokana no ahafahana mamaritra ireo olona afaka hisitraka ny Kalitsinjo ao anatin'ny komuna iray. Ny Kalitsinjo indray dia sakafo omena ho an'ireo marefo. Zany hoe misy point zany maromaro eto Antananarivo, any Toamasina, any Tuléar, any Fianaratsoa ary amin'ilany Atsimo any misy point maromaro azon'izy io. Zany hoe misy sakafo ara-dalàna, ara-pahasalamana tsara omena amin'ny olona mba tsy ho fatin'ny malagasy ka izy io mahatonga an'izy hoe Kalitsinjo tena ho an'ny olona tena le marefo indrindra. Dia efa nananay ihany koa zao ny isa izay itsofoka anatin'ny atao hoe registre social. Ny isafidianana natao hoe io zany natao hoe critère de ciblage. Ny isafidianana an'ilay olona marefo dia misy zany karazana cellule anankiray hitsangana. Dia misy ny ministère de la population, misy ny any avy any amin'ny lehibe dia misy zany any amin'ny commune zay esana. Dia amin'io zany misy ny atao scoring raha misy fanazavana zay foana, misy scoring dia fantatra hoe izy ilay tena marefo. Rehefa tapitra ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara, anampy sy hanohana ireo olona sokajiana ho marefo ireo amin'ny fiverenany indray eny anivon'ny fiarahamonina, ny ministeran'ny mponina, ny fiainana-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Lay programanay toy tanareo nanangona an'ireny le 4 ireny zay le sans-abri ireny dia reny zao alefanay any amin'ny trano izay tantanin'ny ministera mponina any Akarefo sy any Andranofiany Sud. Zay ihany koa fa manao an'le village communautaire any Antsirabe faharoa. Dia ireny toerana rehetrarehetra ireny fa amin'izao fotoana izao ireny nangononay tsy amin'ny tranonay ipetrahana vetivety tsy Matkap sy Seba. Dia ito ministera mponina irahana commune Antananarivo Vohitra, any Tamatavy koa misy irahana miaraka amin'ny commune Toamasina ihany koa. Reny atao hoe réinsertion sociale aminay, ilay fampidirana an'ilay olona miala avery amin'ilay toerana tsy misy teria asiana toerana misy. Anjara andraikitra ity ministera ity ny fiainan'ny mponina eo amin'ny lafiny sosialy. Mizara roa mazava tsara izany fiaina izany, etsy andaniny ny fiain'ireo mpiasa ara-dalàna mandola-tsak-emika, etsy ankilany kosa ny fiain'ireo malagasy tsy anasy sy ireo marefo. Namaly ny fanohanany Madagasikara manoloana ny valanaretina coronavirus ny avy eo anivon'ny team Europe izay ivondrona ny fikambanana be Europeana sy ireo firenena mpikambana miasa eto Madagasikara. Abraham Randriamanana. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny team Europe izay ahitana ny fikambanana be Europeana sy ireo firenena mivondrona eo aminy miasa eto Madagasikara toy ny Allemagne sy Frantsa. Mikasika ny fanohanan'izy ireo ny fanjakana malagasy manoloana ny valanaretina COVID-19 sy ny krizy ekonomika ateraka izany. Ankoatra ny fiara-miasa ny team Europe sy ny firenena malagasy, vola mitentina 400 tapitrisa euro na 570 miliara ariary no vinavinaina anohanana ny sehatra ny fahasalamana, ny fiarovana ara-tsosialy ary ny fanarenana ny ara-toekarena raha ny fanazavana. Ho an'ny fikambanana be Europeana manokana izay mikendry ny ahafahan'ny fanjakana misitraka ny fanohanana ara-bola mitentina 220 tapitrisa euro. Ny 10 tapitrisa euro amin'izany izay anampiana ny famalina ny fangatahany fanjakana ao anatin'ny krizy amin'ity taona 2024 ity. 220 tapitrisa euro kosa izay ho alotsy kelikely ny taona 2024. Natao izany entina hanohanana ny gouvernemanta amin'ny fametrahana paikady adiana amin'ny valanaretina COVID-19 sy ny fanenana ny fiatraikan'ny krizy ara-pahasalamana misy ary ny sosialy sy ny ara-toekarena. Famatsimbola mitentina 3 tapitrisa euro amin'ny alalan'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fiarovana ara-tsosialy ny anivon'ireo faritra voakasiky ny valanaretina. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fanentana ny fotony sorohana ny fiparitahan'ny valanaretina. Ny voamera Europeana ihany koa dia nanolotra volavolan-dalàna eo anivon'ny fikambanana be Europeana izay mitentina 5 tapitrisa euro ho fanampiana ny maha-olona eto Madagasikara. Izany ny ara-tsakafo, eo ihany koa ny fepetra mikasika ny valanaretina coronavirus eo amin'ny sehatra ny fahasalamana, ny rano, ny fahadiovana sy ny fidiovana.
Ankoatra ireo nanampy an'i Madagasikara ihany koa ny firenena frantsay tamin'ny alalan'ny AFD-na ny Agence Française de Développement mikasika ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 toy ny any anaty fonja, ny fanomezana fitaovana vaovao ho an'ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny maro hafa. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay dia atantsika mahakasika ny fisolokiana izay me mahazo vahana ankehitriny. Eo ihany koa ny olany zone franche any Tsirabe ihany. Rehefa avy eo ary. Miaraka amin'ny Gouty. Siro vaovao, masky épicé. Salto chips maskit épicé indray zao ny malaza. Ambiance vaovao matsiro be. Azadinoina koa salto chips fromage sy salto chips chili. Salto, craquez la vie à pleines dents. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Allô, Atika. Fais-toi camarade. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Viva el pecto. Ah ouais, Kia. Salam Pakatia. Pecto Sada. Oi. Ma pecto. Pecto. Manafanan tudo loin de nous. Ah ouais. Résistant et sympa comme ton papa. Pour la fête des pères, profitez de 20% de remise sur tous les smartphones Telma. Et le Titan est à seulement 149 milliards TTC. Rendez-vous vite en Telma Shop. Ahitra maitso, tany manan-karena, fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilain'ny Socolé mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Socolé, ny tsiro tena izy. Gouty vous présente. Hey, regardez-moi ça. Ce doré, ces courbes. Vous croyez pouvoir résister au nouveau Gouty sablé? Pas hyper évident. Avec son bon goût de beurre, c'est si fondant. Fondez vite pour le nouveau Gouty sablé, saveur beurre. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Sehatra ray azo trandrahana ho fampiroboroboana ny toe-karena eto Madagasikara ny fitaterana an-dranomasina. Maro ny ezaka sy fiovana tsy maintsy sy atao ahafahana mahatratra ny tanjona ho ny anivon'ny APMF fanadina.
manana faritra-dranomasina lehibe telo aveny amin'ny faritra Antanety i Madagasikara. Maro araka izany ireo hetsika afaka atao ampiroboroboana ny toe-karena manga, isan'izany ny jono, ny fitrandrana renan-dranomasina ary ny lafy ny fizahantany. Misy ny ezaka fiovana mila atao manoloana izany raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Mila fampiofanana, mila ihany koa tsika ny atao hoe manatsara ny fitantanana ary anisan'ny zava-dehibe ao anatin'io fanatsarana ny fitantanana io ny ady amin'ny kolokolo. Misy koa ny flotte nationale. Ny flotte nationale dia le miasa eto amintsika zany. Reny koa zany mbola mila ezaka goavana tsika indrindra eo amin'ny resaka normalisation zany mba hisorohana ny loza. Misy zavatra anankiroa zany tsy maintsy jerena dia ny lafin'ny construction navalina zany eto toerana sy ny lafin'ny fampiofanana ny marin zany zay hiasa eto toerana koa mba hampiena zany ny loza. Dia ilaina koa ny fananana sambo vaovao. Tafiditra ao anatin'izany fanatsarana izany ihany koa ankilany ny fanokafana ny port maromita eo anelanelany Mananjary sy Manakara. Raha ny vina zany zay ao anatin'ny politique générale de l'État dia misy ny fanokafana ny port maromita izay eo anelanelan'ny Mananjary sy Manakara ho atao port anao profonde. Ka efa atao hoe miasa amin'izany zany tsika amin'izao ny amin'ny sécurisation foncière aloha. Dia rehefa avy eo ny processus hidirana amin'ny développement, ny partenariat zany hifinansena ny étude aloha. Dia rehefa avy eo amin'izay zany ny mise en place ny infrastructure. Fa raha mahakasika amin'ny Manakara manokana zany dia izay no zavatra izy zany hoe kombinena miaraka amin'ny canal de Sangara. Notanteran'ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale Androany ny fanolorana ny antotan-kevitra mikasika ny politika pirenen'ny fitaterana ranomasina amin'ny ministeran'ny fitaterana. Efa misy ny famirenana izay ataon'ny tafika manoloana ny fankalazana ny faha-enimpolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena sy ny dorolon'ny folo alina malagasy tsy ahivana fa eo amin'ny araben'ny fahaleovan-tena eo Analakely no ataony matso lehibe fanampanazy. Efa anatin'ny tena fiomanana feno tanteraka tsika amin'ny fankalazana ny faha-enimpolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena Madagasikara sy ny faha-enimpolo taona ny tafika malagasy. Ary noho izany indrindra dia misy ireo famerenana izay ataon'ny vondron-tafika rehetrarehetra araky ny fantatrareo moa dia eto Antananarivo renivohitra no hanamariana ny matso lehibe atao amin'io fotoana io eny amin'ny araben'ny fahaleovan-tena eny Analakely zany. Ary eto Antananarivo ihany no misy matso miaramila eto Madagasikara. Ny antony dia noho ity valana rezitina izay fantatrareo ity fa sisy ny fivorian'olona betsaka zany. Tsy tokony ampidirina amin'ny loko politika ny fitiavan-tanindrazana raha nambaran'ny solomavomboaka any manoloana ny fanentanan'ny mpanao politika sasatsasany ny tsy hanangan-tsaina. Androany nizara sainam-pirenena sy aritava ho an'ny tokantrano maro ao amin'ny boriboritany fahatelo ny tenany miantarandriana. Zava-dehibe ny ampiakarana ny ampo-pirenena indrindra amin'izao fotoana ankalazana ny fiverenan'ny fahaleovan-tena izao hoy ny solomavomboaka ny Androany. Nanentana ny isan'ny tokantrano ny tenany ny amin'ny tokony samy hananganana sainam-pirenena. Naneho hevitra ihany koa izy mikasika ireo mpanao politika sasany manentana ny malagasy tsy hanangan-tsaina. Satria io ny mariky ny fitiavan-tanindrazana, ny marika ihany koa hoe miakatra ny amponao amin'ny firenenao. Androany dia nampiantso ny solotena Pokotany, solotenan'ny Loharano ihany koa isa-Pokotany, ireo solotenan'ny EPP sy ny CEG zany ny ZAP3 izara an'ireto sainam-pirenena amin'arivony izay atolotra mpitiavana ny rana amin'ny association ny Raina sy ny TGV dia hozaraina izy ireo amin'ny tokantrano izay tsy manana fa efa mividy ny reto sainam-pirenena reto. Tamin'ny député ohatra ka hitanao an'ilay atoko politika na mpanao politika manentana ny olona tsy hanangan-tsaina na heviny manokana izay ho anazy ngamba ny firenena dia ilalaovana politika fotsiny, izany hoe
rehefa tsy tiana ny mpitondra dia aza atsangana ny saina, rehefa tiana ny mpitondra atsangana ny saina. Ho anahy manokana ny fananganan-tsaina niza mpitondra eo dia marika ny fitiavako ny tanindrazako. Fokontany 430 no isitraka ireo sainam-pirenena ireo, ao ihany koa ny EPP sy ny CEG. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fizarana artava ho azy ireo. Miisa 7 hatreto ny fikarohana izay navoaka ny section de recherche criminelle etsy fiadanana nanomboka ny fiandohany ity taona ity. Ny tombony atao tanisa ho an'ny ireo fitarainana voaray manoloana ny fisolokiana sy ny fivadiam-pitokisana hoy ny tompona andraikitra Henri Florio. Nanomboka ny volana janoary 24 lasa teo hatramin'ity androany ity, miisa 373 ireo fitarainana voaray teo anivon'ny section de recherche criminelle etsy fiadanana ka ny fivadiam-pitokisana sy ny fisolokiana no maro nisa tamin'ireo raha ny fanazavana. Raha oharina tamin'ny enim-bolana voalohany tamin'ny taondasy, ny tompo tanteraka araka izany ireo fitarainana voaray ho an'ity sampana iray eo anivon'ny gendarmerie ity. Avis de recherche miisa 7 hatreto no efa navoaka an'ity sampam-pikarohana ny gendarmerie ity, izay misana ny eloka bevava eny fiadanana raha hoaniny tamin'ity taona 24 ity. Ny 5 amin'ireo mahakasika ny fakanan-keriny, ny 3 mahakasika ny fisolokiana ary ny iray farany mahakasika ny fivadiam-pitokisana. Amin'izao fotoana izao, avis de recherche miisa 2 indray no navoaka an'ity sampan-draharaha ity noho ny fisolokiana avolenta. Nisy olona anankena zany nametraka fitoriana tena anivon'ny pôle anti-corruption mahakasika resaka fisolokiana nataon'ny Ramasera Fanivany Yenina Olga Saramboary Velo Nortina. Izy io zany dia mahakasika izao toe-javatra zao hoe ireto olona anankiroa zany dia malaza fa manana fifandraisana manokana amin'ireo sampana tsy miankina eo anivon'ny firenena mikambana mahazona famatsim-bola ka no arak'izany zany dia tokony nanangana fikambanana zareo teto Antananarivo mba ahazona le famatsim-bola avy any an-dafy dia manangana fikambanana dia asiana misy petrabola zany tsy maintsy enjehana mba ho hitany any amin'ireo sampanareo any an-dafy. Natao moa zany natsangana le fikambanana dia voangana ny vola mitetina eo amin'ny 80 millions d'ariary eo. Noho ny efa tatirany nefany dia tsy hita tao anatin'le banky intsony zany ilay vola ary le zavatra le famatsim-bola tsy nisy. Izy roa zany amin'izao fotoana zao dia tsy hita n'izay toerana andehanany. Dia izay no nahatonga an'ireo olona ireo nametraka fitoriana teto anivon'ny pôle anti-corruption izay nalefan'ny zareo teto anivon'ny sampana fikarohana eloka bevava ny gendarmerie. Manaraka ny dingana rehetra ataon'ny fikarohana olona iray no antony hanaovan'ny mpitandro filaminana ny filazana fanambarana fikarohana tahaka izao raha ny fanazavana drany. Ao anatin'ny atao hoe procédure d'enquête moa zany dia rehefa mandray fitarainana izahay dia mandeha ny fanadiadiana, mandeha ny fitadiavana an'ilay olona. Rehefa tonga ny fotoana maharitraritra ka tsy hita le olona dia tsy maintsy milansena zany ny atao avis de recherche. Io zany ahafahana mitady an'le olona sy anangonana vaovao zany mahakasika ny aiza ny mety ahitan'le olona. Dia rehefa tratra le olona ty aoriana dia mitohy zany ny fanadiadiana sy ny fanenjehana mahakasika azy. Ka izay an'iny natony nahatonga anay nandefa n'ity avis de recherche ty zany mba hitadiavana an'ireo olona ireo mba ahazona ny angom-baovao hoe aiza ny toerana mety ahitanay azy mba hisamboranay andro zareo. Araka ny atotanisa zany dia ny fitoriana tonga eto aminay zany dia manodidididina ataoko hoe eo amin'ny 4 isan'andro zany eo amin'ny ray volana zany mety misy eo amin'ny 20 raha be indrindra 20 kely indrindra eo zany ny fiovaovan'ny fitoriana mipetraka eto aminay. Raha tsy ivina, 900 ireo fitarainana voaray teo anivon'ny section de recherche criminelle etsy fiadanana raha ho an'ny taona 2010 lasa teo iny ka ny fisolokiana sy ny fivadiam-pitokisana ary ny raharaha fakanan-keriny no maro anisa tamin'ireo. Olona miisa 7 menada no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny komisariat boriboritany voalohany etsy Analakely noho ny resaka fanodikodinana vola izay mitetina 20 tapitrisa ariary tao amina banky iray teto Andrenivohitra. Natolotra ny fampanaovana tamin'ity androany ity izy ireo ka eto Andriatsilavo. Olona 7 ny saron'ny mpitandro filaminana noho ny fisolokiana vola mitetina 20 tapitrisa ariary tamina banky iray teto Andrenivohitra. Raha ny tantara, ny 13 Mey 2024 nisy vola 20 tapitrisa ariary tonga tao amina kontina olona iray izay tsy azy ny vola fa ny orinasa iray. Ora vitsy taorian'io vola nirotsaka io, nantsoina lehilahy iray ny tompon'ilay konty fa diso laharana ilay vola ka tokony averina en espèce. Tamin'izay fotoana, nangataka taratasy fanamarihana tamin'ilay olona niantso ilay tompona konty vao amerina io vola io.
Rehefa izay ny antso tsy tapaka ilay milaza fa tompon'ilay vola ka miovaova laharana finday ary somary nanova feo no sady nanao teny mahery sy nandraonao faty raha tsy manatanteraka ny teniny. Ny 7 May 2024 izany hoe eninandro taty aoriana nametraka fitoriana teny anivon'ny pôlisy ilay olona nirotsahan'ilay vola 20 tapitrisa ariary. Virement ao amin'ny compte. Dia rehefa avy eo misy olona indray koa zany miantso anao hoe miforcer anazy sady manao menace de mort anao hoe avoay io vola io. Nefa ilay vola ordre de virement espèce indray ny tedaviny mahampandre vola. Dia mailo aho dia tsy mbola navoakako aloha ilay vola fa nanao plainte tany amin'ny pôlisy zany rehefa nahazo an'ilay menace de mort. Nitory tamin'izany ihany koa ilay olona tena tompon'ny orinasa, tompony ilay vola ka nilaza fa nisy nanao osoka sy fisolokiana ny compteny. Rehefa izany niroso avy hatrany tamin'ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo olomeloka ny pôlisy ka ny 7 May 2024 hatrany efa nisy natao fanadihadiana teny anivon'ny biraon'ny pôlisy ramatoa roa izay mpiasa atao amin'ilay banky. Tamin'ny fanadihadiana no nahafantarana fa izy ireo no nandefa ilay vola tao amina kaontina olona iray. Voasambotra ihany koa lehilahy misa 4 ny 17 ny volana May 2024 izay piray tsy kombakomba tamin'ny famoahana ilay vola tao amin'ilay kaontin'ny orinasa. Ny lehilahy iray kosa mpanao ireny taxifone ireny ny talatamaty ka tapity alalany io ny antsony ireto mpisoloky ilay olona nandrotsahan'ny vola. Tamin'ny fanadihadiana mpiasan'ny banky amina agence samihafa ireto mpisoloky ireto. Tamin'ny fikarohan'ny pôlisy ireo laharana ny antsony ireo mpisoloky no nahafantarana sy nahafahana nanamarina azy ireo. Nanao vilapanaka sy rehetrarehetra, nanao enquête au fond sy rehetrarehetra mikasika an'io dia fantatry fa ny fihetsi-kombakombany tao amin'ny banky anankiray ihany nanao io zavatra io. Dia banky roa zany izy ray ary any Sotra dia ray aty Antaninarenina dia any Akorondrano ny siège-ny. Dia natao ny fanadihadiana rehetrarehetra lahy fantatra fa ny mpiasany fihetsi-kombakombana dia ny ao amin'ny Sotra sy ny Antaninarenina dia ny tratra fa tena mpiasany basina no azy. Natolotra ny fampanoavana androany talata fa 9 ny volana Jona 2024 izy 7 mianadahy ireo. Mpiasa manodidina ny 500 tamin'ny zone franche tao Antsirabe no nahato tamin'ny asany tamin'ity anio ety vokatry ny fandalovan'ny orinasa fotoana sarotra amin'izao ady atao amin'ny valinaretina coronavirus izao. Kolo TV Antsirabe. Manodidina ndraiky 20 isanjato ny salanisan'ireo mpiasa nahato tamin'ny asany teo anivon'ireo orinasa fakab na zone franche miisa 2 teto Antsirabe renivohitra io maraina io. Araka ny loharano-baovao azy tena toerana dia mpiasa miisa 700 isaky ny orinasa no tsy afaka miasa intsony ary manodidina ny 500 eo ny fitambaran'ireo very asa ireo. Ny ankamaroan'izy ireo anefa dia ireo bevoka sy manan-kilema ary ireo efa niasa amampolo taona maro teo anivon'ireo orinasa ireo avokoa. Tondra fitarainana araka izany ny solo tena mpiasa. Tena marina tsisy tokony fanavakavana fa tokony miara chômage daholo rehefa samy chômage fa tsisy hoe tsaingana le olona tsirairay satria samy olona miasa daholo reo olona reo. Roasina fotsiny tsy fantatra hoe ahoana raha vola ray etsy tompoko no omena anay raha za zao bevoka sy mivadiko ny aran-droasiny tao daholo aminareo manokana toko dia tsy mety angamba zany raha nareo mba hoe mba mitsara sy mandinika izay zavatra zay fa oka mba fa mifampijery akaiky eto noho izany dia mba oka nareo mba meteza amin'ny toerana hoe hoaiza zany izahay dia tsy fantatra mazava lohatra eto ny masitsivana izay nataon'ny orinasa tamin'ireo mpiasa manodidina ny 500 ireo fa tsy arakaraka ny fifampiresahana tamin'ny tompony andraikitry ny orinasa hoy ny solotena ny syndicat miaro ny zoan'ny mpiasa teto Antsirabe. Tamin'ny 19 mars lasa teo zany dia efa nisy resaka tamin'izay fotoan'izay fa hoe raha isy ny fandefasana mpiasa dia hampiaso an'ireo syndicat misy eto Antsirabe. Nivorona ray izahay tamin'ny 27 May lasa teo tamin'izay fotoan'izay nefa dia mbola tsy nisy resaka misy hoe handefa mpiasa izy nahoana satria ny antony zany nahatonga anay teny an'izay dia ny hoe tokony mba iarahana mijery ny sosialy n'ireo mpiasa reo dia nitanterahana izy androany. Tsy namborena izy zany mazava ho azy rehefa nitanterahana izy misy bevoka tao, nisy kilemaina tao, nisy olona letement tao. Ankilany kosa dia niezaka naka fanazavana teo anivon'ny tompony andraikitry ny orinasa izay mpanao gazety ka sady tsy nahazo niditra tao an-toerana no tsy nahazo valiteny mahafapo ihany koa
fa valo-boraingina sy taratasy no setrin'izay mila fanazavana hoy ny solotena ny tompona andraikitry ny orinasa. Zay ihany azoko mbaranareo raha ohatra ty afaka ameko anareo ty d'accord dia fatra le contact an'ilay olona tokony contactena dia izy no amaly an'izay fanontaniana rehetrarehetra ho apetrakareo. Zay ihany azoko teneninanao tsy afaka mitenenina koa za tsisy nina azoko mbaranareo. Ok? Araka ny hita tao anatin'ilay taratasy anefa dia tsy laharana avy eto an-toerana no nomen'ny tompona andraikitry ny orinasa fa laharana finday izay avy any ivelan'ny nosy izay tsy afaka antsoina akory azahoana ny tena fanazavana mari-potitra. Lafa vaovao hafa kosa indray tolotra vaovao maro samihafa no atolotry ny Star Times ho an'ireo mpanjifa azy manomboka amin'ity volana ity. Chaîne maro no nampidirina amin'izany Henri Florio. Amin'izao ankatoko ny fankalazana ny faha-80 taona niverenan'ny fahaleovan-tena izao, tolotra maro samihafa no natolotry ny Star Times ao an'ny mpanjifa azy, indrindra fa ho fanomezana fahafaham-po ho an'ireo mpankafy sy hanaraka ny Star Times. Ny volana Jona tena ataonay ho volan'ny sinema satria misy ny Warner TV vao tonga ato aminay. Warner TV dia production américaine ranoray dia be dia be zany ny film andeha ao amin'ity volana sady tsisy afa-tsy zahay no mizara izany eto Afrika aloha zany hatreto. Ao ihany koa ny chaîne d'information ohatran'ny hoe ny CNN sy ny Sky News nampiana satria amin'izao iainantsika izao miresaka Covid sy ny rehetrarehetra tsara foana ny olona manana ny information rehetrarehetra eo ampelantanany. Ankoatr'izay dia ny application Star Times angamba no tena mivohitra satria ny application zany amin'izao raha ohatra ka hoe couplevanao amin'ilay numéro de carte ny décodeur anao iny dia afaka mijery écran telo hafa ianao tsy mandoa abonnement en plus fa tonga zany dia le abonnement décodeur anao iny ihany no mitondra an'ilay écran anankitelo. Dia misy chaîne anankiroa natokana ho an'ny éducation fotsiny dia ny ST Kids sy ny Baby TV. Ny anome fahafampony mpijery no tanjona apetraka izy ireo raha ny fanazavana trany ary vonina trany izy ireo hikatsaka ny somena ny mpanjifa ny Star Times. Tokony tamin'ny iray ora tolakandro tamin'ity androany ity nitrangana trano tao Tomasina tao amin'ny fokotany Ambolimadinika. Trano vato iray lehibe no may ary kilany afo avokoa ny entana tao anatiny. Tonga ara-potoana ny mpamonjy vona ary voafehy ny fianaky ny afo raha ny fanazavana azo fanampanazavana. Tena nisy accident taketo 21/12 nisy tragnonay. Voalohany tsy le tragnonay ny sorana fa tongavan'ny pompier alert tsara malongany. Ataoko hoe dans 10 minutes ny poiran'ny accident dia tonga ny pompier. Manentana vahoaka tamatavy mba sanery le lalana afana manao intervention fanazanana zany zanefa tratra ara-potoana dia hoe tsy nihitatra tamin'ny trano hafa satria ity trano may ity raha sanatriry vava nihitatra ka tonga tany amin'ny station d'essence na mihitatra amin'ny tanàna maromaro teto tena miteny aminareo fa tena loza be tena tsy mihoatra lavitra an'izao. Maresaka iraisam-pirenena miverina ny fifandirana misy eo amin'ny Inde sy Chine ankehitriny mahakasika ny sisy tany izay divan'izy ireo efa antonany maro izay. Miaramila indiana miisa roa ny fantatra fa maty vokatry izany tamin'ity androany ity fanadina. Miaramila indiana miisa 3 no fantatra fa namoy ainy ny maraina teo raha nambara ny manam-pahefana any Inde vokatry ny fifandonana nisy teo amin'ny tafika indiana sy ny tafika sinoa. Ny ady misy eo amin'ny Chine sy Inde mikasika ireo sisy tany manasaraka ireto firenena roa ireto no antony nahatonga izany raha ny fanazavana. I Chine izay ny apanga any Inde ho tompona antoka tanteraka amin'ny nahafatesany ireo miaramila. Ireto farany izay namakivaky ny sisy tany ny adikevitra nanampisy ireo miaramila miambina ny sisy tany avy arak'izany ireo firenena roa tota ireo. Raha tsy ahivina, efa taona maro no niady io sisy tany io ny fireneny Inde sy Chine ary androany maraina no fantatra fa nahitana maty teo amin'ny fifandonana ireo firenena roa ireo tao anatin'ny 70 taona. Efa nisy kosa ny fifampiresahana teo amin'ny firenena roa tota saingy tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra noraisina manoloana ireo sisy tany ireo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara ato.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.